misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. miarabanao ary mirahasoanao indrindra tonga somatsara anatin'izao fiarahntsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao tsy aivina fa ny lohatentsika amin'ity herinandro ity dia hoe ny fahasalamana ary ny androany dia hoe mamerina mitsako tsara izay voasoratra andeha hivavaka isika mialohan'ny zavatra rehetra ray malalo Andriamanitra rainay izay namorona sy tianay ary namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mideranao indray izay satria nampionao afaka miaino teninao amin'izao fotoana izao mety izy ianao ampanginany feo hafa rehetra izay tsy andrenesanay feonao ary amindra fosy amelany elokay satria izany nevitra mampisaraka anay aminao dia mitenena amin'ny alalan'ny fanahy masina aty amponay tsirairay avy satria ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Mamerina mitsako tsara izay voasoratra. Misy milaza fa tsy azo ampiarina ankehitriny intsony ireo lalàna momba ny biby madio sy ny biby maloto amin'ny Levitikosy. Lazainy fa noho ny azo fijaliana dia afaka mihinana izay hena rehetra tiany ny kristianina ny testamenta vaovao. Mitombina nefa ve izany? Moa ve ny sakafo no diovin-dran'i Jesosy fa tsy ny mpanota? Ny marina dia ity, tsy misy na andinina iray aza ao amin'ny testamenta vaovao manafoana ireo lalàna amin'ny Levitikosy 21 sy ny Deutéronomie 17. Fampiasan'olona ireto andininy manaraka ireto anohanana ny tsy fahanaran'ireo torolalina avy amin'Andriamanitra. Vetivety ihany anefa dia takatra ny hevitra izany rehefa dinihana mpivavahana. Ny Marka 7:17 sy 17 zao voalaza ao. Marka 7:17 sy 17 manao hoe aroa izy taminy ay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany koa ka dia mivoaka ao amin'ny fivoana izany nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Fahadiovana ara-pitondran-tena no resahan'i Jesosy eto fa tsy nambarany ho madio tsy akory ny biby maloto ary ny amin'ilay nolazainy hoe mba hadio ny hanina rehetra izay ao an-kibo dia tsy ny biby maloto tsy akory ny nambara satria tsy sokajian'ny Baiboly hohanina velively ny biby maloto. Manarak'izay dia ilay ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 tantaran'i Kornelio izy io fa ho Petera sanatria tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padinana tsy madio aho fa ho ilay feo tamin'ny fandrony izay efa nodiovin'Andriamanitra dia azo ataonao fady. Ampiasain'ny olona maro mihitsy io manamarinana ny fandikany ny fitavany te hihinana ny zavatra izay nandraran'Andriamanitra. Nanampy amin'ny Petera ho afaka amin'ireo hevi-diso ny bana mialoha momba ny jentilisa izay tsy madio raha ny fihevan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanoharana momba ny biby madio sy maloto anefa teto. Takatry Petera tsara ny hevitry ny nofiny rehefa mifota amin'ny fahitana izy dia tsy niainga hihinana henan-kisoa tsy akory fa resy tao anatiny kosa ny fizahatavan'olona ka nanjary nandray tsara ny olona avy amin'ny firenena rehetra izy satria araiky ny lazaiko dia contexte any Cornelio izy io. Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 2:12 dia zao voasoratra
fa araky ny fahamasina ilainy antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Izy io dia teny nalaina vantana avy eo amin'ny Levitikosy 2:1-20 andiny nalainy Petera zany satria ao amin'ny Petera voalohany le vakitsika teo. Fa araky ny fahamasina ilainy antso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Na maro aza ny fomba ahatongavana ho masina tahaka an'Andriamanitra dia azo antoka fa anisan'izany izay ampidirisika ao amin'ny vatantsika. Rehefa mamaky io andin'io ny olona sasany ka mampitany hena tamin'ilay andron'ny Levitikosy amin'izay amidy ankehitriny, ary rehefa mandinika izy ireo fa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra avokoa ny antony hitandremanareo rahalahy momba ny sakafo ireo dia miloa-bava hoe angamba ny tsy mihinan-kena mihitsy no mety indrindra. Adventista maro no miompon-kevitra amin'izany. Mialohan'ny hamonoana ireny biby hohanina ireny mantsy dia matetika no hiara-ny herisetra izy ireo avangongo ao anaty fitoerana tery, hitsondronana hormone betsaka ary ny mikroba sy ny aretina moa tsy lazaina intsony. Setry ny fahasoavan'Andriamanitra ny fankatoavana marina. Na tsy takatsika aza ny antony nanomezan'Andriamanitra ny baiko sasany dia fahindrena mandrakariva ny makatoa na dia mahavelom-panontaniana izany. Ampahan'ny inona no sarotra amin'izay niresantsika teo ary inona avy ireo fitsipika sy fehi-kevitra hitantsika tandroany. Ahoana no ifandraisan'ny sakafo amin'ny fahamasinana mihoatra noho ny amin'ny fahasalamana. Izay indray fanamafisana izay voalazantsika omaly ny amin'ny sakafo madio sy biby madio sy maloto izy io. Nentina nanazavana ihany koa andreo hevitra izay matetika entin'ny olona sasany hanamarinana ny fihinanana biby maloto kanefa dia tontolo-kevitra hafa mihitsy no resan'i Jesosy na resan'ny apôstôly teo. Andeha isika hivavaka etỳ am-pamaranana. Mankasitraka ray malalo, mankasitraka noho ny fampitomboana ao an-trany ny fahalalànay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia miasay ianao hahatonga anay ho resy lahatra ny fahamarinan'ny teninao. Da io manokana izao mpiaino izao ary aoka izy mba hita fity eo anatrehanao. Tonoana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika androany. Mirahasoa anao ary mino sy manantena eo aminao indray amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.